Ny fiompiana kosa indray no hidirantsika manaraka nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny atrikasa iraisam-pirenena fampiofanana momba ireo fitaovana entina manapa-kevitra eo amin'ny politika ny fiompiana fotoana izay ny fampionan'ireo tompona andraikitra avy amin'ny firenena afrikanina 10 Androany maraina no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny bisa koron-drano ny atrikasa fampiofanana entina molavolana ireo fitaovana entina hanapa-kevitra amin'ny politika fiompiana. Firenena 10 avy amin'ny kontinanta afrikanina mandray anjara amin'ity atrikasa izay aritra 5 andro ity. Navotran'Andriamatoa Joseph Martin Randriamapionina ministra ny fiompiana malagasy ny olana izay anjadin'ireo mpianatra veterinera malagasy ka anisan'ny nahatonga ny fanjakana hanokatra ireo fitoerana fiompiana samihafa eto Madagasikara. Ny hoe lesiko amin'ny veterinera malagasy zany ny zava-rehetra zany dia tsampy ny centre d'application. Zany hoe rehefa mianatra eny amin'ny université le mpianatra dia tsy dia misy application loatra zany satria tsamby zany le tokony nisy fegma d'etat be dia be zany afahany zareo manao application moa zany ny zavatra ianarany. Zay zany hitako tamin'ny fiovodiana farany araka tamin'izareo zay zany tarainany zareo ary amin'izao fotoana izao moa zany ny ministère ny élevage ao anatin'ny politika anay vaovao ny famelomana daholan'ireo ferme d'etat rehetra mikatona teto Madagasikara izay vita tsy ho ela daholo izy ireo fa ny tombon'ireo dia sady misy centre de formation ireo no centre d'application ihany koa centre de renforcement de capacité ny centre d'insémination artificielle reproduction famiatrahana géniteur koa natsarana ny taranaka ny biby fiompy eto Madagasikara. Nandritra ny fampiresahana tamin'ny mpanao gazety dia nasiany ministra ny fiompiana resaka ihany koa ny fanakatonana ny abattoir atao Fenorivo. Tsy nakatona ilay izy fa suspension temporaire zany misy zavatra kely tsy tena naraka fentra atao dia io zany io moa zany rehefa miasa elela ny fitaovana dia mety misy fasimbany kely mijereny zany ny takinina taminazy hoe ataovy remise en norme daholo zany le fitaovana sy ny fahadiovana indrindra. Tonga nanatrika ity lanonam-panokafana ofisialy ity androany maraina ny mpanolotsaina manokana amin'ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Jobarsan Randrianarivony.